vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataona vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba manonona ny fiadanany tompo amintsika menakavy mpanaraka ny fandarana indray mitian'io mafinaritra ity zay inoko fo anatin'ity fandarana ity andraisantsika fahasoavana fitahina lehibe ary anafaka anao manokana telaza aminao ny programme lehibe amin'ny 3 mai ho avy zao zany eo amin'ny volana mai io indray de volan'ny délivrance ray volan'ny fanafana io volana mai io manerana ny Madagasikara sy manerana izao tontolo zao zay le hevitra zay zay amahana mihitsy ireo ozina zay vokatry ny fahotana nataonao na vokatry ny fahotana nataon'ny ray aman-dreny ny fahotana manko tsy voatery hoe nanompo sampiana fa miresaka fahotana grave be mihitsy atatoato de ny fahotana amin'ny fanaovana tsirariny fahotana amin'ny fampijaliana olona fahotana amin'ny ireo karazana tena hoe fampahoriana olona fampahoriana ny olona madinika de tena grave ny vokatry reny zavatra ireny aty hoarina fa nahita karazana olo oatra zany amako hoe mampijaly zanabady zany hoe zanabady io de rehefa tsy ao le rangady tena ampijaliana io zazy io ampijaliana io zazy io fa ny afarany zany olo zany maty teo amin'ny 5 taonany ary maty tratran'ireny le mbonibony reny ny hitanao le bonibony aretina mbonibony le misy ranony fo de misy ranony kibo de misy ranony tare de misy maty teo de ny grave be niteraka ihany io madama io tateo ariny akoatran'le zanabadiny de niteraka izy fa ny zanany rehetrarehetra ihany ko de maty tanora daholo ary de maty ny io aretiny io daholo maty ny io aretiny io daholo ny zanany rehetrarehetra ka tena miteraka ozina mahatsiravina reny fampijaliana olona tsy manatsiny reny na amin'ny endriny inona na amin'ny endriny inona na amin'ny endriny manahoana de miteraka ozina mahatsiravina satria no heverin'Andriamanitra ho mpamosavy mihitsy mpamosavy ny olona zay tena atao hoe mampijaly olona mitovy aminy olona tsy manatsiny olona malemy noho izy olona faible noho izy de anaovan'ny tsirariny anaovan'ny ramatahora anaovan'ny abus anaovan'ny fampahoriana grave ny vokatra zany eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny taranaka tompoko nahita ny resaka zany eo izy ny olona hoe misy ny atao hoe tsinonalika ainareo hoe tsinonalika le mampijaly biby ianao mampijaly alika ianao de misy tsinony iny alika iny hoe ianao avy nampijaly an'iny alika iny de misy zava-doza mazo anao ary mitombony reny satria ny biby koa tsy natao ampijaly biby tsika za tsy miteny hoe tsy natao hinana biby fa hoe tsy natao ampijaly fa samy hafa ny hoe mihinana omby sy ny mampijaly omby nefa nahita zany mahatonga andreny le hoe nisy zazalahy kely de namony tarondro de nyvonony le biby lava ny vonony kapokapohany le anina nahita biby izy de nyvonivonony reny le biby reny de nyvonivonony ampijaliany fa ny vokatry reny mahatsiravina de aorinan'ireny le zazalahy de misy aretina mahazo azy lasa manofy misy fanamanaharona azy de mandeha am'izay ny resaka de hoe namonimony biby ohatr' zao iny namony tanalahy iny nisy biby nyvonoiny ohatraohatra my biby lava zay de taorinan'iny izy na tonga ny onarary ka biby ara no ampijalianao misy vokany misy tambany
misy kapoka mazo anao de maika ave fa olombelona no ampijalianao fa tena lazaiko anareo fa gravya ny vokatra zay eo anatrin'Andriamanitra. Zay no teny fampidirana fa tonga de amaky tenin'Andriamanitra foy aho eto amin'ny andininy ato amin'ny mpanjaka voalohany toko 120 andininy 20 manao hoe andininy 20 ary hoy Ahaba tamin'ny Eli mpaminany azonao avao ry lay fahavaloko ary Eli mpaminany namaly hoe azoko ianao satria ianao efa nivaro tena anao zay ratsy eo mason'ny Jehova indro ahatonga loza aminao aho ary indro andringana ny taranakao Iaba mpanjaka no nanao ratsy nangalatra tanin'olona efa niteneko teto ty tantara ty omaly sa afako maly nangalatra tanin'olona nataony Iaba izy nanao ratsy fa niafatra Andriamanitra tamin'ity Iaba mpanjaka ty de zao ho avy aho Jehova andringana anao sy ny taranakao de zao nitoyany ary ho fongotra ny lehilahy rehetra amin'ny taranaka Iaba ho fongotra ny lailahy rehetrarehetra eo amin'ny taranakao ry Iaba mpanjaka ho fongorako Jehova ho fongotra ny lehilahy rehetra amin'ny taranaka Iaba na ny voazona na ny efa afaka amin'ny Israely ary ny taranakao ataoko tahaka ny taranaky Jeroboama zanaky Nebata sy tahaka ny taranaky Basa zanaky Aya no ny nampirehetanao ny fahatezerako sy ny nampanotanao ny Israely. Ary ny amin'ny Jezebela kosa de izao no lazainy Jehova hoe ny alika no hinana ny Jezebela eny ivelany manda ny tanàna. I Jezebela io de vadiny Ahaba. De ny alika ozy izy no hinana ny Jezebela any ivelany mandany Jezirela. Izay tamingany Ahaba maty ao an-tanàna de ho an'ny alika ary zay tamingany maty any an-tsaha kosa de ho an'ny voromanidina. Eto de ozina mahatsiravina tena mahatsiravina no nolazain'Andriamanitra tamin'ny taranaka Ahaba. Inona moa ny fahotany Ahaba? Ny fahotany Ahaba dia tsy ny fijangajangana. Ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao manko ry havana dia rehefa mitoro teny ny pasteur de ny hoeverina fa ny fahotana de ny manompo sampy ihany de mampirafy ihany de mijangajanga ihany zay ihany ny heverintsika fa fahotana de miteny ratsy de misofotoka koa ampidiritsika ao anatin'le hoe fahotana de mifoka rongony zay ny heverintsika le hoe fahotana de manina ihany keo de mijery film maloto zay ny fiverantsika hoe fahotana de mijejojejo manao patalony vehivavy na manao juste corps na manao minizipo zay ny fiheverantsika fa hoe izay no iny izy te fahotana non misy tena fahotana mampidi-doza zay ianany zanak'olombelona de tsy inona akory fa ny resaka fampahoriana ny madinika fahotana mafaty mavery zany fampijaliana ny ory fampijaliana ny kamboty ary voalazany tenin'Andriamanitra fa raha mampijaly ny mpitondra tena sy ny kamboty ianao Andriamanitra mihitsy no amaly ianao ary ikapoka anao fampijaliana ny mpiasanao ao an-trano fampijaliana ny mpiara-miasa aminao fampijaliana ny olona miasa ao aminao fampijaliana ny avambadinao fampijaliana ny zanabadinao fampijaliana ny olona hoe tsisy pahita ty de ho ampijaliako mitondra ozina mahatsiravina tompoko ary mipakatra any amin'ny taranaka atrany amin'ny taranaka zany foana ny tenenako amin'le hoe tandray manery havany fa misy amintsika le hoe manana rafozana ao an-tranao rafozana de io rafozanao io mipetraka ao an-trano io zany de rehefa mipetraka ao an-trano le rafozanao de zao voan'ny AVC malemy de rehefa malemy rafozanao voan'ny AVC ny rafozanao de manao maloto ambony fandrina izy
de mipipio ambo fandrina de mandoto zany de eo mifanana de zao ny grave be rehefa eo le vadinao de hainao mihitsy ny mody manambo tampotsy mama ina ny amy mamy tenena hoa rehefa misy lavitra la amy mama efa misalama ve mamy ty ao aloha mihinana ronono kely de hainao mihitsy rehefa eo le vadinao de hainao mihitsy ny mamana le reninao de le rafozanao de karakareny fa rehefa tsy eo ny vadinao de atao tena atao ty manakorotana tokantrano ato maimbo mihitsy ny trano manandevo manao maloto ato trano de kapohana velesina de tena hoe tena dressena de ampijaliana avela iaraka amy maloto ao ataovy eo amy maloto ny ty fa za tsy piasany ty tsy andevony ty fa ataovy eo amy maloto de miary reto ao fa za tsy mananony ny grave be am'ireny tompoko de zao tsy hitany vadinao ianao tsy hitany avambadinao ianao fa hitan'Andriamanitra ianao ary ny fijaliana io raha matoy surtout indrindrandrindra io raha matoy io hoe mpanompon'Andriamanitra io ny marary mivavaka io ny marary ka tsy afaka mamaly anao ny vavany tsy afaka mitarainy any amy vadinao ny vavany satria miraikitsy fa ny fony mitarainy eo anatren'Andriamanitra ny fony de zava-doza ny azo anao ranabavy za zany tena miteny hoe aza manandran-doza fa tena misy vokany mahatsiravina reny fampijaliana olona tsy miteny olona tsy manana fahefana olona azonao apriatany reny misy vokany mahatsiravina ny fampijalianao nireny olo reny hatrany amy taranaka eto zao iaba-panjaka efa nazavaiko teto tamin'ny farany teo le tantara hoe iaba-panjaka ny zavatra nitranga de zao nisy olona mba nanana tany kely teo anoloana efa nazavaiko maly zay nanana tany teo anoloan'ny lapany de mba fitahina kosa aloha zany hoe manana tany zany eo anoloany devant ny avo lohatra fitahina zany tsy misy ohatry zany tena fahasoavany zany hoe ny tranoko eo amy devant ny lapa de ny teny ahaba zany ny teny any olo hoe mba hitatiranga mba alaiko ty ananao ty taninao ty mba avidiko de ny teny le olona tena tsomeko ny aka tena tsomeko ny afa tena mba izarako ara ny tranoko mba ny taniko mba hitao anoloan'ny lapa mba fahasoavana ho azy zany de tezitry iaba-panjaka de nyteneniny tamy vadina moa tsy izy ava Jezebela de rehefa tezitra ihany keo Jezebela de ozy Jezebela aloha fa ataoko amy maizy azy ataoko amy fanaovana azy nalefa am'izay ny fiampangana fa io nabota moa ny anaran'le olona ity lehilahy ty tena ohatrosotro zao hoe ity nabota ity tena ratsy toetra miteny ratsy an'Andriamanitra sy mimpanjaka de natao fitsaramba-hoaka maty nabota fa araky ty tantara ity de tena voalazany baiboly eto hoe andringananao atonga loza ho Jehova eo amin'ny andininy faraiky amby roapolo mpanjaka voalohany toko faraiky amby roapolo andininy faraiky amby roapolo indro atonga loza aminao ka andringana ny taranakao ho aringana ny taranakao ary fongotra ny lehilahy rehetra amy taranakiaba na ny voazo na ny afaka amin'ny Israely ary ny taranakao ataoko tahaka ny taranaky basa zanaky sy Yahya noho ny nampiretanao ny fahatezerako sy ny sisa tena grave be zany ozina nataon'Andriamanitra zany de zany nefa nyteneniko zany ho amy mahatonga ny hoe misy taranak'olona tena tsy naninina le ankizy tateo arina ianao zao mijery ana io tena hoe tsisy nininina nataonao tsisy fahotana nataonao fa nidada be anao le mpangorona tanin'olo reny le taloha namanamany ragova de mba le manamanana fahefany reny de le mangorona fananany efa nahita an'izany lehilahy anankiray zay piasan'olona farany tapony teto amin'ny firenena izy farany tapony teto amin'ny firenena tam'izany tanakavanany moa zany izy de piasany tahotra ny taona nanana fahefana nangoroniny daholy am'izay ny tanin'olona rehetrarehetra io ze tanin'olona rehetrarehetra nanodidina anazy eo nangoroniny hatramina fasan'olona nangoroniny daholy satria izy manana fahefana fa tena ratsy fiafara tompoko hatrany amy taranany amitsika amy resaky zao potika daholy leranga maty tao anatina ratsy fiafara ary tsisy nandevona nefa olona ambony nalazy zany nanakatao zany fa nysetrasetra loatra tamy fiarahamonina nalahelo daholy le olona sasany
zary lasatra amin'ny tany pasana lasatra amin'ny fasany narodany nangalarany taolo zay tiany nangalarana izy tena misetrasetra izy de tsy afaka mamaly moa ny olona ko ny olona zavatra izy tompony fahefana eo kaikin'ny olona ambony zay tiany bakiona matahotra azy daholo ny olona rehetra niady tany amin'ny fitsarana ny olona fa tsy naresy azy de ekena fa tsy aresy anao re olona faible reo fa Andriamanitra miady fa maty zany rangahy zany fa tsisy nandevina maty tao anaty fafambaraka le olona ny anteherany nandositra tany andafy resy le olona ambony be ny anteherany izy potika maty tena tao anatina aretina mangiry firy mandra-pahafatany tena hoe tsisy bojery tsisy nya ny osina maloto nefa de olona nanana ny maizy azy atsam'ny tarana ny potika daholo am'izao tsika miresaky zao ny tarana ny sasany misarabady ny sasany migadra ny tamora ny sasany maty tanora ny sasany tsisy ny afahany tsisy zavara tsisy tsara fiafara zany ka zany ny mahatonga an'ireny le hoe enao tsy nanino nareo dimy menada fa ny dada anareo ny ray aman-drenareo sy ny dadabe nareo tanaloha nanao ratsy de nareo no mijinjany vokany satria io tenin'Andriamanitra io izy ny tenin'Andriamanitra ho fongorako ny taranakiaba ho fongorako ny taranakiaba de aty aminareo le taranaka no mijinjany vokany no mijinjany fahoriana sy ny fijaliana ranomaso fampotena faharavana tsisy manana fiainana vanina tsisy manana fiainana vanina tebiteby ao anaty aretina ny taranaka rehetrarehetra ry havana malala zany no vokatry ny resaka fampahoriana sy fampijaliana olona zany ny vokatry ny fampijaliana olona zay no io moa zany marina ihany le tenin'ny olona le izy tsy hoe marina hoe nitody tsy misy fa ny atao no miverina fa le iny teny iny tena teny tontolo ara-panahy iny le hoe nitody tsy misy fa ny atao no miverina tena tontolo ara-panahy misy fotoana manko ry havana enonareo tsara nahita zavatra zany foana nandripaka kizy vavy kely ty lehilahy ty tam'zany izy efa manambady ngaraina efa nanambady izy eo amy 23 taona teo faharipany mihitsy ny ankizy vavy rehetrarehetra zay tsaratsara tare virjiny rehetrarehetra reny reny ankizy vavy reny aripadripany mihitsy reny de meny vola kely de vidiny vola de tena tsy mitsitsy mihitsy izy zany tsy andalovana vehivavy izy de mieritreritra izay le hoe mieritreritra tsy hotratry ny aloka mieritreritra tsy hotratry ny aloka de be da be am'ireny ankizy reny ny potika de tsy vitany hoe potika fa sasany am'ireny teraka tsy manambady de niteraterahany ngarainy de elany teraterahany de anome zany vola kely 2 millions ray aman-dreny de mangina teraterahany de elany de iny de potika eny moa zany ho aviny le kizy satria niteraka tsy manambady sasany am'ireny ray nanana fahendrena be le lazazazavavy kely fa rehefa niaraka taminy am'izay de iny am'izay le ankizy vavy lasa manidina ozy izy tsika nanidina am'izay miaraka amina lehilahy tsy miaraka amina sofera miaraka amin'iny satria zay lasa naditra satria nahita tsirony fa ngarainy daholo nefa no nanimba an'ireny ankizy reny de lasa fiainany mihitsy zany izy fa tatio arina am'izay na izy moa zany tam'izany efa nanambady de efa niteraka zazavavy ary nahavariana koa fa ny zanany zazavavy daholo efa bavy tompoko fa gravy lehibe am'izay reo ankizy reo tateo arina fa 17 taona ihany ko de efa tsy voatana fa miaraka amina lehilahy de tsy mody eo io 17 taona io zazavavy io tapabolana io tsy mody eo an-tranony fa miaraka amina lehilahy misy 17 taona entina vazaha mandositra any amin'ny faritany fa eo ngarainy vao mipopopopo ny zanako hoe maditra ny zanako hoe eto mambavaka le zavatra nataony ihany no jinjainy le zanany no mifafy any am'le zanany de na miezaka ary zany reo zanan'ireo mana hoe mba tsy aditra mba iova mba tsy mety an'zany io de le zanany efa bavy reo tsisy nanana fiainana vanina tateo reny potika tanteraka ngarainy koresy am'ny fiainana le izy manko misy fety de niafarany ngarainy aza narary tany anatina nararina prostate de narary rein de narary
bonabona malemilemy afafa de mivonto tany amin'ny mahalela azy tany tsy hitatsony fa de aretina nampalahery amin'ny fiafarany io tompoko le zavatra natao taty amin'ny fahatandrorana le fampijaliana fiainana ankizy vavifiry no mpitehanao no aviny ankizy vavifiry no ny ravaravanao no aviny mpitehanao mihitsy ny fiainan'izy tokony mbola ito hianatra izy tokony hianana fiainana mahafinaritra izy hoe hiasa ny mpitehanao ny fiainany de nalanao izy mifitahanao izy satria anao manam-bola satria anao bogosy fa reny fampijaliana ary tsy fampijaliana n'le ankizy vavy ihany nataony ty lehilahy ty fa fampijaliana ny ray aman-dreniny ambaranao fa tsy mangiry firy moa ny ray aman-dreniny reny zazavavy reny ny mpitehanao izy averinao fa tsy mangiry firy moa ny ray aman-dreniny reny zaza reny ny ravaravanao fiainan'le zaza zany angizy io re latsanabavy mila mitandrina amin'ny fiainana mila mitandrina amin'ny fiainana mila mitandrina amin'ny fiainana mangiry firy ny ray aman-dreny reny zazavavy reny ao de mpitehanao izy de nandosiranao de ozy ianao hoe sitsirarako fa toroany amin'ny tribunal fa za koa mahitahita de ianao nge mahitahita fa ny valiny iny Andriamanitra ny mamaly azy satria ny ray aman-dreny reo zazavavy mpiterinao reo tsy afaka mavaly fa mitomany fotsiny izy ao hatrany hoe potika ny zanako vavy miteraka tsy manambady ny zanako vavy rava ny fiainan zanako vavy de miady tsainao reny ray mpianakaviana reny mpianakaviana miady ny fianakaviana mikororotana ny fianakaviana mijaly ny fianakaviana le vokatry ny nataonao sy ny filandratsinao de mieritreritra anao fa ho afamainy eo anatreny tompo surtout reo fianakaviana reo fa mivavaka mbola averiko foana de reo fianakaviana reo misy fotoana tsy manakavaly ary tsy manakambara ary tsy afaka amaly ny zavatra nataona hoe inona moa no avaliny fa izy tsy manakavaly fa Andriamanitra tompoko tsy manaky Andriamanitra ny mamaly de aty amin'ny taranaka lizy mipotika daholo ny taranaka de io ne teneniko aminao ranabavy hitany madama izy hitany ranabavy zany no mahatonga an'le hoe za efa nahita tovavy nresaka tamiko za paster ozy izy tsy haiko mihitsy ny fiainako fa fatarozy izy ny fiainako hoe ratsy tsy mety ty toetrako ty tsy mety ty fitondrantenako ty miaraka amina vadin'olona paster de miaraka amina lehilahy mijangajanga paster tena fantatro io tsy mety fa tsy haiko paster fa tsy afaka fa lasa miaraka foana de miaraka de fantatro mihitsy nge paster tsy mety le manala zazy fantatry hoe misy vokadratsiny io fa za paster tena tsy afaka tsotra le antony tsy afaka ianao satria le ozina avany amin'ny dadanao io mamatotra anao io de ianao te hiala fa misy fanahy miazona anao ary raha tsy tapaka anao io ranabavy de mipitany amin'ny zanakanao vavy io raha tsy tapaka anao de mipitany amin'ny taranakao fa tena misy zany de misy olona tena efa tsy te hiaraka amina vadin'olona tsy te hiaraka amin'ny ana le ankizy vavy fa tsy afaka satria le izy le ozina avy any amin'ny dadan'le nanapotika ankizy vavy kely de io koa le fanahy mamatotra anao tsy maintsy poteny devoliko io ianao de zavatra anankiray ihany ny afaka anao manolora tena mivavaka zay foana no tsy ndriko sy averimberiko fa mila mivavaka tsika rehefa tojona fanahy tena hoe mangeja sy mamatotra anao ka tsy hitanao zy voana rehefa tojona ozina tena hoe fangiry firina sy fampotenao ka tsy hitanao tsony zy voana de zavatra anankiray tena mitodia amin'Andriamanitra vavaka ihany ny afaka anapaka ny ozina rehetra délivrance ihany ny afaka anapaka ny ozina rehetrarehetra zay ihany fa io zany tsy vitany hoe hiezaka be ianao de ikofokatsy ianao de anao an'ity ianao de non misy karazan'olona satsatry miarina amin'ny fiainana ararotiny olona foana ianao de potehany olona foana ianao de manangany zavatra ianao de angalarin'ny olona mifanananao de potika mifanananao de solokin'ny olona mifanananao de fantatrao ve ny antony reny satria le dadanao tany aloha de mpanao an'io mihitsy mpanapotika fiainan'olona misoloky olona amina mercure rouge ny dadanao le misolokoloky
mahitahitany amin'ny tribonal reny nidadanao le misolokoloko tanin'olona sy manao taratasy sandoko reny nidadanao le tena mpanao zavatra ratsy reny ny ray aman-dreninareo de le faly reny dadanao mahazo 2 millions 5 millions 20 millions amelomany anareo sy ampianarany anao sy andohavan'ny écolazynareo de tafita anao de lasany andafy tam'le alahelon'olona na lasanao tany andafy tam'y ranomasin'olona nazahoana vola be tam'le fijalin'olona sy any nazahoana ty nazahoana ty nazahoanany re nananganany dadanareo trano tena alahelon'olona anisan'zany ohatra mifanjanaham-bola tena fampijaliana olona tena faratapony le hoe ty nindram-bola 10 millions taminao le olona de hoe averina misy zana-bola 2 millions 5 par mois de le olona moa zany hoe poritra ohatra zany hoe marary ny vadiny de anao zany te 10 millions zany io ary ndramo mariny vidananao fanafoty fa afaka un mois zany izy io 12 millions 5 no averinao de raha tsy voaverina io de lasa misy zanany ray après 2 mois lasa 15 millions de natao antoka amin'io tomobile tsara tare Mazda ohatra na tsaiko na 4x4 na tsy fantatro question na 10 millions de hoe raha tsy voaverina io vola io ao anatin'ny 5 mois le 5 mois io anefa tsy hoe 5 mois le 10 millions na averina fa 5 mois miaraka amina zana-bola zany hoe mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 40 millions na 50 millions izy io ao anatina 5 mois na 6 mois de faly renao rehefa tsy tafaverina le vola ao anatin'ny 10 volana de lasanao le 4x4 ny olona amina resaka 10 millions de francs raha nanao an'ireny fanjanaham-bola ireny ny dadanao sy ny mamanao de jerevo angenareo taranaka raha vanik'olona zany satria misy alahelon'olona mitambesatra be aho hoe lasa niny ny taninay lasa niny ny tranonay nosolokiny iny lasa niny ny tamresaka fanjanaham-bola de malahelo reny olo reny ndray tsy mahita to reny olo reny hoe le tamina question na 20 millions na lasan'le tomobile ohatr' zao Mercedes ty question nindram-bola ohatr' zao de lasany trano misy olona 40 millions nindramany 40 millions de francs tranona 500 millions lasa fanjanaham-bola ary io tsisy resaka mpialala hoe za tsy te alala fa zay no mifanarahana rehefa zay de zay nytiany taratasy de rasako ny trano ravambola de malahelo le olona fa lasa ny tranony malahelo le olona fa io ny mba herimpony io ny atsembohany io ny aretany de falereno fa lasanao ny tranon'olona fa attention fa ny taranaka de zany ny mahatonga an'le taranaka am'izay ateorina solokiny olona foana solokiny olona any amin'ny sitsarana solokiny olona solokiny avocat solokiny anaty solokiny olona mercure solokiny de voasoloko ny taranaka zany sasatry miarina voasoloko satria fa fantatro avy ny antony resaka avy any amina ray aman-dreny io le ozina alahelon'olona avy any amin'ny ray aman-dreny de mipita ty aminareo taranaka de io anao tsy mahatsangana na inona io tsisy nininona mitsangana tsisy nininona vita zay mba mitsangana kely potika zay mba mitsangana kely rava zay mitsangana kely potena potika satria zay ny lalàna eto mo amafisiko amin'ny 3 mai amafisiko ny zavatra teneko teo fa manomboka amin'ny 3 mai no anao délivrance be tsika am'ty volana mety anapahana ireo ozina mahatsiravina zay manapotika amin'ny fiainam-pianakaviana mepita amina taranaka mepita amina zanaka hoe ny ray aman-dreninao nanao ny tsy nety nanao ny tsy rary nanapotika fiainan'olona de nareo mijinjany vokany ankehitriny de manomboka le 3 mai 10 mai 17 mai 24 mai ary 31 mai raha sitrapon'ny tompo reo fotoana lehibe goavana andraisantsika fahasoavan'andriamanitra sy fitahin'ny tompo reo manerana ny trano fivavahana vaon'ny oloko saoden'izao ny piraitapo aminao fianakavianao piraitapo reo piraitapo miara-potika reo ny fiainany asa ho tonga fa ho afaka nareo ho afaka am'ireo ozina zay nilovana avy any amin'ny ray aman-dreny eto amin'ny 3 frère ndefa nambojanary no natanterana ny fotoana io temple de la foi bypass Jerusalem Karobato aty akady tany
manerina trano fivana vaony oloko de ioloa hevitra lehibe fanapahanyoziny io hotahin'andriamanitra tsika ivavaka matoky atombo fahoafahanao retolo reto raha misy ola tena mitady anao ka mangetahita fanafahana ianao anafaka azy am'izany ozina sy asana devolo zany arana sitrana azy anapaka am problème rehetrarehetra sy ny programme n'ozina rehetra eo aminy ianao de amin'ny fiainana vaovao misy saotra tompo amen mametraka mandram-piona mandram-pitafa amitsika menakavy veloma tompo vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataona vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asy